Maro ihany koa ireo lalam-pirenena no tapaka vokatry ny andro ratsy izay noentin'ny rivodoza avara ny fanamarihana izay noentin'ny ministry ny Asa Vaventy. Ny lalam-pirenena faharoa izay mampitohy Antananarivo sy Toamasina dia fantatra fa efa misokatra ho an'ny fifamoivoizana raha ny nambarany. Claude Arasolution sy Mami Rasamuely. Misokatra zany ny lalam-pirenena faharoa ho an'ny mpampiasa na voiture madinika zany na camion. Fa amizao fotoana zao kosa dia mbola manao fanatsarana trany nireo entreprise manala tanteraka ny éboulement fa natao fotsiny ireo zany sokafa ny lalam-pirenena satria mananja hita amin'ny firenena izy. Amizao fotoana zao RN 44 dia misy fahatapahana efa lasan'ny pombele sy ny le manja ilaina am'izany ary zana koa vano anaty fotoana foy. Ny RN 7 avoy posa zay pont vao napetaka dia tena difotra amin'ny rano tanteraka zay mbola tsy fahita koa hatramin'izay satria tena avo be le avon'ny rano fa amizao fotoana zao zany dia efa miroso ny camion tonga amin'ny mampombe reny mba afahantsika miretabdirany trafika amin'ny fandro. Fa raha azo bangona zany izy rehetrarehetra dia nona betsaky ny rano ny tena nitrangany le olana satria RN 25 any ranomafana tapaka ny lalana, ny RN 6 miala kely aonkazo betsey tapaka ny lalana, ny RN 32 ao bifandina tapaka ny lalana, ny RN 7 mifandraisantsika teo ny RN 44 sy ny sisa sy ny sisa. Ka zany amizao fotoana zao zany dia efa piedèvre deo ny technicienne ny tonga reny pombele reny amahana olana ao anatin'ny fotoana maraka ny pombele tsika fa zany hoe zany mizarazara ena izy io satria le trajectoire fidiran'ny cyclone tamin'ity somary hafakely vera raha zay raha ohatra izy miditra avy any antsinanana matetika ny avaratra tanteraka izy ka izy zany namakivaky tena amin'ireny axe structurant ny andalovana ka tsy maintsy ny tonga ny pombele avy amin'ny faritra maromaro zany ny fanampiana afahana amin'ny rétablir zay pombele ilaina zay. Ny afatra moa zany dia itsika manatsara foana fa mila mbola mitandrina tsika amin'ny fivezivezena